La 4G Patelma vous présente Ni Vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vaovao. Efa mahatratra 7 ireo antoto taratasy ireo paramètre tonga naman'ny antso manoloana ny recrutement izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ankoatran'ireo paramètre mandray ny personnel d'appui ihany koa ny fanjakana raha ny fanazavana. Efa feno tanteraka ny toerana natokana andevenan'ireo olona lavan'ivana aretina Covid-19 ao manjanga amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa efa mihoatra amin'ny tanin'olona manodidina izany ka hanaovan'izy ireo antsoava amin'ny tompona miakatra. Sakany amin'ny antoto taratasy entina hidirana ho mpiasam-panjakana ny fampiatoana ny fanomezana ny équivalence administrative des titres. Fanapa-kevitra izay niarahana nandinika tamin'ireo ministera isan-tokana. Mbola lavitra niezaka ny fampanjarian-tsakafo eto Madagasikara noho ireo antony maro samihafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fiazakazaky ny fitombon'ny mponina. Madagasikara izay eo amin'ny laharana fa 470 amin'ny firenena 770 araky ny indice de la faim ny taona 2020. Maresaka iraisam-pirenena mahery ny 9 sy iray hetsy no voamarina fatratra ny Covid-19 tao anatin'ny ray andro tany Inde. Isa izay ambony indrindra maneran-tany eo an'ny tranga vaovao ao anatin'ny 4 ora. Ny adidin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao efa mahatratra 730 ireo antota taratasy ny paramètre atonga namaly ny antso manoloana ny recrutement izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatran'ny ireo paramètre mandray personnel d'appui ihany koa ny fanjakana raha ny fanazavana. Henri Florio. Mbola mitohatra ny fandraisana ireo mpiasa ny fahasalamana tsy miankina. Vonina natevon-darana amin'ny ady amin'ny valanaretana Covid-19 taorian'ny antso nataon'ny fitondram-panjakana faranteo. Efa mahatratra 730 mahery ireo antota taratasy ny paramètre voiray atreto ary mitoetrany ny fandraisana izany etsy Ambohida. Ireo namaly ny antso ireo izay ahitana infirmiera, mpampivelona, mpiasan'ny laboratoire sy ny maro hafa. Antota taratasy maromaro no takina amin'izany raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mikasika manokana ny lay atao hoe les paramédicaux reo zany dia ilaina hita anatin'le fangatahana, taratasy fangatahana dia miaraka amin'ny diplôma dia tsaratsara koa zany raha manana ny équivalence zay avokany avy any amin'ny FOP. Ireo zany ny zavatra farafahakeliny ilaina amin'ireo paramètre ireo aloha hatreto. Fa ireo paramètre ireo nefa marina ihany fa mbola andalo karazana hoe entretien alohan'ny tena irotsahany eny an-taninady eny afatifatarina hoe aiza sy aiza tokoa no fahafany anankiray miatrika an'ilay asa izay ho aroso aminy. Ankoatran'ny docteur sy ny paramédicaux dia misy tokoa ny fandraisana ireo antsoina hoe administratif ao anatin'ity fakana mpiasa hiady amin'ny Covid ity. Ireo moa izany dia marina fa farafahakeliny niveau bac na manana diplôme ambon'izay letsoka hoe bac plus 2 na plus 3 dia vao maika manampy bebe kokoa amin'ny anatsarana ny asa fandraisana tanana ireo marary. Ankoatra ireo, mbola mitohy ihany koa ny fandraisana ireo antota taratasy ho an'izay maniry ny anao ny personnel d'appui. Ny paramédicaux ankoatra ny administratif dia misy karazana mpiara-miasa ihany koa ny misentrony fahasalamana izay antsoina matetika hoe agent d'appui. Anana indraindray tsika hoe agent de surface. Ireo moa zany dia mpiara-misehatra mikasika ny fanadiovana voalohany. Dia ilaintsika koa ireo olona mpibata marary na ireo brancardier ary mila 2000 koa tsika mpamily na le antsoina hoe chauffeur. Ny niveau angatahana amin'ireo dia eo amin'ny BPC na ny baka moa izany no angatahana raha manana an'izay ilay marary dia ilaina ny photocopie an'ireo diplôme ananan'ireo ankoatra n'ilay fangatahana izay tovizana amin'ny rehetra. Kasika manokana ireo mpamily na ireo chauffeur zany dia ilaina ny fananany farafahakeliny ny permis B
ny manana ambonin'izay moa dia tsy ferana indrindra po raha manana taratasy izy manaprofo izay expérience efa nanany dia vao maika anamora ny fandraisana tanana azy zany. Raha ny fantatra taoriny ny filaharam-be teo anivon'ny ministerin'ny asa-panjakana sy ny lalana sosialy ny amin'ny fakanadika mitovina ny équivalence araka ny fandaminana naperika teo anivon'ny ministeran'ny rotonta tsy atao sakana amin'ny fandraisany any antota taratasy ny tsy fisian'ny équivalence administrative des titres. Tsy ivina fa heritaona ny fifanarahana ka ilahatra amin'ny karaman'ireo mpiasa-panjakana ny an'ireo paramètre sy ireo mpiasa voaray amin'ity fandraisana mpiasy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity. Ankoatr'io, isitraka ny antsoina hoe prime covid ihany koa ny mpiasa ny fahasalamana rehetra izay mandray an-tany ireo marary ny covid-19. Efa feno tanteraka ny toerana natokana andevenana ireo olona lavo ny valinaretina covid-19 ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa efa mihoatra ny amin'ny tanin'olona manodidina izany ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona andraikitra ry Florio. Misedra olana mafy sy mahery vaika ny vahoaka ao Mahajanga ao ankehitriny vokatry ny fahafenony ny fasana natokana handevenana ireo izay lavo ny valanaretina covid-19 ao antsatra tokana ao Belobaka ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Raha ny fantatra ny volana maritsa lasa teo sy izao fiandroany ny volana aprily izao no tena nahamaro ny olona namony iaina raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Efa mahazo ny ilan'ny tanin'olona hafa ireo fasana ka velon-tarena ny fokon'olona manoloana izany. Fandevenana zany efa lasa feno be dia mideborde ato amin'ny tanin'olona. Dia hevitra ny Timakato zao mandiany ireo fasana. Ty zany dia efa tanin'olona efa izy zao iarahantsika mahita zao feno fasana zao. Dia zay zany zavatra maharabe ny masadekatra na eto amin'ny fokon'olona. Ahoana ary dia zavatra ty efa mideborde amin'ny tanin'olona mbo tsy mandray fepetra amin'ny commune. Zay commence tamin'ny diran'ny covid tamin'ny volana marsa teo iny. Commence tamin'iny zany dia izy iarahantsika mahita zao feno zao iny. Kalasana amin'ny tanin'olona. Raha ny nambaran'ireo mponina farafakeliny olona maty manodidina ny 7 isan'andro no alevina eto. Efa nisy anan-kilany ny fampafantarana ny tompona andraikitra maro samihafa manoloana ny fahafenon'ny fasana izao fa tsy mbola nisy valiny hatreto. Ankoatr'io, nisy nanampina ny lalana fandehanana amin'ity toeram-pandevenana izay lavo ny valanaretina covid-19 ity ka voatery mamakivaky amin'ny tanin'olona ireo mpandevina ka anaovana izy ireo antsoavo mba hamahana ny olana. Izao zao commence anao fepetra amin'izay ho tapenanay le lalana manaovan'ireo le division manatitra aty satria miandry zay hoe indreo mbola aza jery tany anakirôzy manambalakida. Dia hatram'izao zany mbola tsy hitanay le fepetra mipetraka. Dia tsy maintsy ho tapenanay zany le lalana mitsofoka anaty lakoronay. Dalo anaty tanàna, zay olo misy matoy, zay misy zazakely, dia lasa manahirana be anay zany. Andrasana araka izany no mety ho fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraiky mpanjakana maro samihafa any an-toerana maloana ity toe-java-misy ity. Miampy enina indray no lavon'ny valinaretina covid-19 teto Madagasikara raha ny tarimarika izay nivoaka tamin'ity androany ity miisa 420 ireo tranga Vaovao Abraham Randriamanana. Raha ny antotanisana avoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany, olona miisa enina indray ny fantatra fa namony ainy vokatry ny valinaretina covid-19 manerana ny nosy omaly fa 12 volana aprily tamin'ireo fitiliana valinjato no tanteraina nandritra izany. 420 ireo tranga vaovao amarina raha toa ka tafiakatra 5 ireo sitrana somatsara. Ny eto amin'ny faritra Nalamanga no ahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra izay miisa 740 toy izao ny fitsinjaran'izany 40 an'Ambohidratrimo, 30 an'Antananarivo Atsimondrano, 12 an'Antananarivo Avaratrano, raha toa ka 7 an'Antananarivo Renivohitra. Arak'izany, mitotaly 730 hatreto ireo mbola manaraka fitsaboana eto Madagasikara izay ahitana marary manana fahasarotany miisa 720 hatramin'ny 13 martsa 2024 ny mankaty, miisa 12 hatreto ireo namony ainy manerana ny nosy vokatry ny valanaretina. Mandray antsoratra ny fanampiana fotsy ihany BNGRC fa ny fanjakana no mitsinjara ireo fanampiana avoray raha ny fanazavana azo. Lamina izay napetraka anamorana ny fitsinjarana ireo fitaovana avoray raha ny tatitra nataony alarina efso. Ny fanjakana no mitsinjara ny fizarana ny fanampiana avoray eny amin'ny BNGRC raha ny fanazavana ny tare jeneraly ny BNGRC. Mandray antsoratra ireo fanampiana avoray fotsiny ihany izy ireo. Misy fanapahan-kevitra sy lamina no raisy ny fitondram-panjakana. Dia anjaranay no manao tatitra any amin'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra.
Zany hoe zany a ny anton'izay dia tsotra mamora ny atao hoe fanaraha-maso sy koa ny fitsinjarana ny zavatra zay omeny olona ireo satria raha samy maka daholo ny atao hoe makany any amin'ny santé makany any amin'ny ohatra hoe any amin'ny primature ohatra fotsiny zany makany any amin'ny secteur rehetrarehetra dia sahirantsika ny fanaraha-maso na ny fitsinjarana an'izy ireny dia averiko indray ary tsy piko zany a fa eto amin'ny BNGRC no anaterana ny zavatra rehetrarehetra zay hoentitsika miady amin'izao zavatra zao. Azon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa atao ny manao antsoavo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny mety tsy fahampiny ny fanafody eto amin'ny firenena raha ny lalana velona eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Rajaivina ny Premier Ministre no filoha amin'ny resaka fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza eto amin'ny firenena. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy sakana amin'ny antota taratasy entina hidirana ho mpiasam-panjakana ny fampiantona ny fanomezana ny équivalence administrative des titres. Fanapa-kevitra izay niarahany dininy tamin'ireo ministera isaky tokony ilarana avy. Araky ny fifampijiniana tamin'ireo ministera isan-tokony namoaka noty mahakasika ny fampiantona ny famoahana ny équivalence administrative des titres omaly ny ministera ny asa fampananan'asa ny asa-panjakana ary ny lalana sosialy. Noho ny ameana ara-pahasalamana tsy takina amin'ny antota taratasy entina hidirana ho mpiasam-panjakana na ireo amin'ny alalan'ny fifaninanana na concours ny équivalence administrative des titres fa ireo izay tafiakatra amin'ny dingana farany no hitakina izany. Hatreto aloha tsisy ny vinavina ny hoe hofoanana tanteraka ny fanomezana équivalence administrative eto anivon'ny ministera amin'izao famoronana dossier amin'ny voalohan'izao zany a dia mbola tsy exigena ny équivalence administrative des titres fa rehefa mandalo amin'ny deuxième étape ny candidat na izy tafiditra ao anatin'ny admissibilité na izy tafiditra présélectionné dia amin'izay fotoan'izay a vo exigena amin'ilay dossieny a ny fananana équivalence administrative. Misy ihany tsy indraindray ny fanomezana équivalence administrative de titre eto ho an'olona vitsivitsy raisiko ohatra amin'izany a reo olona zay manao tapaka ny manao renouvellement na contrat. Ho an'ireo any amin'ny faritra efa misy ny fifampiresahana manoloana ny fampiantona ny fitanterana sy ny fikatona ny faritra Analamanga. Misy ihany koa ny afatafatra nataonay ho an'ny direction régionale ny fonction publique any amin'ny région hoe ny fahazahoana an'ilay équivalence administrative na ny tsy fahazahoana ny équivalence administrative fantatsika amin'izao fotoan'izao ny fifamoivoizana dia tsy sakana amin'ny traitement na dossier, tsy sakana amin'ny fampandehanana ny dossier sy ny régularisation situation n'ilay olona fa tsy maintsy ho régulariseny après ny équivalence administrative rehefa misy ny fisokafana rehefa tapitra ny ameana ara-pahasalamana. Zay ny afatafatra fanomena zay tompoko. Noho ny ameana ara-pahasalamana izay mametra ny fivorian'ny olona tsy oatra ny 200 efa misy ny lamina amin'ny fangalana ny équivalence izay napetraka nanomboka ny 9 Avril hatramin'ny androany ho an'ny nametraka ny antota taratasy androany amin'ny faran'ny volana Avril sy voalohan'ny volana Mey izy ireo vao afaka mahazo ny équivalence. Toy ny ilay raha fanondranana antsokosokosokatra tany amin'ny faritra Androy afantatra izao fa zandary roa no efa voasambotra ka anatin'izany ilay zandary tompona andraikitra ambony miampy sivily iray izay nanangona ny ireo sokatra mbola mitoy ny fanadadiana ankehitriny io ny nasa. Namoana autorisation de poursuite ahafana manao ny famitorana ireo zandary misy roa voasaringitra tamin'ny fanondranana antsokosokosokatra tao amin'ny faritra Androy. Ny iray tamin'izy ireo izay tsy ahivana tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmeri-pirenena ao amin'ny distriktan'ny Belo. Izy roa lahy ireo miaraka amina sivily iray izay voalaza fa nanangona ireo sokatra no hoe fa voasambotra. Mivoatra ny toe-draharaha mikasika ny fanondranana tsokosoko sokatra izay tratra farany teo taty amin'ny faritra Androy. Raha mitsika miresaka zao dia efa nametrahany tompona andraikitra autorisation de poursuite maha-mpiasa-panjakana sy mpiasa ny gendarmerie azy ireo tompona andraikitra izay
tratra tao anatin'izay. Tombanana arak'izany fa tsy hoe la dia hiakatra fampanoavana tompo nantoka amin'izay mba hiatrika ny fitsarana. Hatreto aloha raha ny fahafantarako azy mbola gendarme anankiroa no voasambotra amintsika miresaka zao misy olona avy any Toliara zany hoe le tena nanangona andreo sokatra reo tamin'ny camion zany no voasambotra ihany koa. Olona telo araka izany no atao famitorana amin'izao fotoana izao ary mitoy ny fanadihadiana ny amin'ireo izay rehetra tafiditra amin'ny tirara fanondranana antsokosoko sokatra ity. Ankoatra izay ampierinasa ankehitriny ireo erivelona rehetra amin'ny faritra Androy miaraka amin'ny Bionko mantanteraka atrikasa amingorana tanteraka ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Lutte contre le trafic illicite de tortue dans l'Androy. Araky izany dia afaka mamono vorondroa amina vato iray isika satria dia tafiditra tao avy hatrany ny resaka ady amin'ny kolikoly satria ny Bianco no manomana azy io eo ihany koa ny fandrindrana ny fijerena ny olana rehetrarehetra ary ny fijerena vahaolana mba ahafahana mamongotra izay fanondranana ny sokosoko ny sokatra aty amin'ny faritra Androy izay. Ny zavatra misy manko dia varimbarina ny ambany maso angaha ka tsy mahita ny lavitra satria dia ny eto Androy ihany no voaresaka nefa inona iza no gros poisson ao ambadiky io satria resaka tolotra sy tinady tompoko io. Resaka tolotra sy tinady io ka raha tsy misy ny mpividy dia tsy hisy mihitsy ny mpivarotra. Andrasana araka izany izay votra amin'izao atrikasa hiadiana amin'ny fanondranana antsokosoko ny sokatra ao amin'ny faritra Androy izao. Eo ihany koa ny fanasaziana ireo izay tompon'antoka rehetra tamin'ny famoahana ireo sokatra antsokosoko izay efa tafiditra ao anatin'ny biby ahina ho lany tamingana eto Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana kosa indray manambana ny tsy ampianatra ireo mpampianatra eto amin'ny direnina Analamanga raha tsy mivoaka ny karaman'izy ireo tamin'ity taom-pianarana ity. Ankoatra izay, mitaky ny mangarara amin'ny fomba fifantenana ireo mpampianatra raisina mpiasa-panjakana izy ireo. Iona saina. Tsy mazava ny fomba nampidirana ireo mpampianatra izay noraisina ho mpiasa-panjakana tamin'ny vague 7 sy vague 8 hoy ny faneho-kevitry ny solotenan'ireo mpampianatra eto amin'ny direnina Analamanga. Inona no nampiana isan'ny raisina tsy tahaka ireo vague rehetra teo aloha? Zahay efa nanaiky ny fandambinana napetraky ny teo anivon'ny Cisco hoe nakeny amena zany zay dia zareo no niteny hoe miverina ety amin'ny Cisco nareo mifampiresaka dia nanao ny taratasy fangatahana zany zay. Ny zavatra nangatahana tao anatin'izay taratasy zay fampitoviana ireo mpampianatra frama raisina isaky ny ambaratonga niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 zany hoe presco primaire lycée CEG fa tena hita mihitsy le izy hoe tsy mitovy. Efa nametraka tara-maria na efa nanao taratasy zahay napetraka teo anivon'ny ministera fa mbola tsisy valiny hatramin'izao fa hoe miantso foana hatramin'izao tsika anio izao. Izahay koa zany dia nolazainy fa hoe hosoloana ny toeranay reto mitangorongorona mivorivory eto anivon'ny Cisco ireto. Ankoatra ny olana eo amin'ny fomba fandraisana ireo izay mpampianatra ampidirina ho mpiasa-panjakana, tsy mbola nandray karama ihany koa izy ireo tamin'ity taom-pianarana ity raha ny faneho-kevitra hatrany. Le karama nampanantenaina 91 000 nampanantenaina fa tsy 91 000 fa tsy miga ny tadiavinay nanomboka oktobra, novambra, desambra. Dia deuxième trimestre ty efa vita nanomboka janvier, février, mars, avril tsika zao mbola tsisy vola voaka ihany. Raha tsy hovaly mandrapiditra ny retraity tsy mandray lakre zay raha tsy hovaly ny karamanay. Dia le fampirorona miainga any amin'ny palais sef zapy sef Cisco train miatra aminay fampirorona satria zay takozoanay zay satria zay azy tsy pindina reo contractuel reo raha lazay fa crayon ny anarany azy commune. Navoaka ny faritry ny sekoly ireto mpampianatra ireto ny maraina teo raha nangataka ny fiaonana sy ny fanazavana tamin'ny chef Cisco Antananarivo renivohitra momba ireo olana iainan'izy ireo. Dia mba iangaviana aloha satria izy ity mbola arabe arivelo ato mba voaka ny tokotam-pianarana nareo zafany. Mbola ansaika ny fianarana atao ny pepahanareo zao. Raha ohatra mantsy tsy mety dia zavatra zay dia voatery anty force de l'ordre zay rehefa ohatra ka tsy laitra resahany ianareo.
tahaka manzatra anaraka dokavatra isika melohan'ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no avoko. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy mahazo ny zoan'ny fiaino hoe isan'izany ny tolotra ara-panjakana rehetra ireo ankizy miaina amoron-dalana amin'ny kaonty ohatrany ny tsy misy izy ireny raha ny fanazavana azo no mariana omaly 12 Avril ny andro maneran-tany natokana ho an'ireo zaza miaina amoron-dalana na ny enfant de rue. Michel Arnardo. Raha nantotany isa farany nivoaka ny taona 2024 miisa 307 ireo zaza mipetra-drery eny an-dalana amin'ny boriboritany miisa 4 eto Antananarivo. Ireo amin'ny 309 amin'ireo no efa nanaovana fanadihadiana. 700 amin'ireo nanaovana fanadihadiana no miaina amin'ny fangatahana, 700 amin'ny fitsondroana fako, 900 miaina amin'ny halatra madinika, 900 miaina amin'ny fitaterana eta madinika. 770 amin'izy ireo no nialan-daharana tany ampianarana raha toka ny 450 maniry ny hiverina an-tsekoly. Misedra olana goavana izy ireo ny tsy fisitrahana ny tolotra ara-panjakana raha ny fanazavana azo teo anivon'ny plateforme société civile pour l'enfance. Hoe ny resaka éducation zany a, ny resaka santé zany a, ny resaka paperasy rehetrarehetra haitsika fa izy ireny dia tsy teraka any amin'ny hôpitaly ary tsy mahay taratasy. Maro amin'izy ireny tsy manana copie naterahana. Ny tsy fananana copie naterahana nefany dia anisany sakana angezabe anankiray tsy hisitrahana zavatra be dia be mihitsiny. Dia izay zany anisany olana angezabe sedrain'izy ireo. Eo koa ny hoe satria zareo matory eny an-dalambe dia tsy manana ataontsika hoe carnet apokitany. Tena efa manao fanamorana ny fanjakana ankehitriny ho an'ireo olona rehetra ataontsika hoe vulnérable any anatin'ny fokotany, mametraka an'ireny tsena mora, mametraka an'ireny zavatra isan-karazany ireny. Fa ireto olona ireto satria izy matory eny an-dalambe dia tsy manana carnet apokitany dia tsy afaka hisitraka an'izany. Hatreto tsy mitsaha mitombo nisan'ireo ankizin'ny lalana na mbola tsy misy aza ny antotanisa vaovao. Mijery ny tarehimarika tamin'ny 2024 isika dia ny 470 isan-jatony amin'izy ireo dia noho ny olana ara-bola daholo mahatonga anazy ho eny an-dalambe. Dia raha ohatra ka hoe miresaka isika hoe ny fitombony tsy mitsaha mitombo ilay izy dia noho ny amin'izay resaka olana ara-bola izay ihany. Raha antsika malala hoe na ny olon-tsotra ary amin'izao sahirakirana ihany amin'ny resaka fivelomana ny amin'ny resaka ara-bola noho ny fisian'ity valanaretina ity
maika moa fary zareo zay fenandalana zay tsy tena hoe misy asa afaka ianteherana na akizany lalana ary izy ireo dia manana zo ohatra ny zanakitsika rehetra any an-trano, manana vina ohatra ny zanakitsika rehetra ary manana nofo ohatra ny zanakitsika. Izy ireo dia tsy hoe zanaky ny lalana dia hoe cas désespéré fa afaka ho tafita ireo, fa mila ny fanohanantsika tsirairay avy, mila ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra tsirairay avy. No mariana omaly 12 aprily ny andro maneran-tany natokana ho andro zaza miaina amoron-dalana na ny enfant de rue. Loha hevitra nentina nanamarika izany ny hoe accès au service public pour les enfants de rue. Mbola lavitra ny ezaka ny fampanjari-tsakafo eto Madagasikara noho ireo antony maro samihafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fihazakazaky ny fitombon'ny ponina i Madagasikara izay amin'ny laharana fa 410 amin'ny firenena 710 araky ny indice de la faim ny taona 712 gatao andry atsilavo. Ny taona 712 teo amin'ny laharana fa 410 amin'ny firenena misy 710 i Madagasikara araky ny fanadihadinana natao momba ny indice de la faim, ary eo amin'ny laharana fa 9 amin'ny firenena misy 13 araky ny indice global de sécurité alimentaire. Raha io tatitra io hatrany ny 420 ny malagasy no misakafo tsy ampy vokatry ny fihazakazaky ny fitomboan'ny ponina ary tsy maharaka ny famokarana. Eo ihany koa ny fanitrana sy ny fahalaviran'ny toerana ka mampanano sarotra ny famatsiana sakafo. Fanampin'izay tsy mifangaro ny sakafo hohanina. Mionona amin'ny voamaina ny 770 noho ny fahasarotany ny fahazoana voankazo sy legioma, trondro sy ireo hazan-dranomasina, hena, ronono, atody. Ambany ny fahefa mividy, tsy ampina tsy misy mihitsy ny fanabeazana ara-tsakafo, tsy misy fahafahana mitahiry na anodina vokatra. Ireo ankizy latsaky ny 5 taona ny tena ahitana fahavoazana vokatra izany. Ny taona 2012 2,7 n'ireo latsaka ny 5 taona no tara fitombona ka mitondra fahampangana mandritra ny fiainany. Ny 20% ny PIB ihany no avy amin'ny sehatry ny fambolena ka tsy hahafahan'ireo mpamboly manitatra ny fiariny. Fehezin'ireo mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana ny tsena any ka marefo ireo tantsaha-mpamokatra. Tapaka taorian'ny fifanakalozana ireo mpisehatra eo amin'ny fampanjari-tsakafo eto Madagasikara fa tsy maintsy ho hatsaraina ny famokarana, ny famatsiana sakafo, ny fitondrantenan'ireo mpanjifa ka hampifangaro ny sakafo hohanina, hanome hery sy tanjaka araka ny tokony ho izy. Fanatsarana izay voafaritra amin'ny toerana 5. Ny tapany avaratra, Boeny, Sofia, Diana sy Sava, mpamokatra volo fanondrana. Ny faritra afovoany, Vadivafito Vinany, Matsatram-bony, Amoron'ny Mani, tapany atsimony Menabe, Vakinakaratra, Analamanga, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Itasy sy Bongolava, mpamokatra vary sy ronono. Ny faritra Atsinanana, Analanjirofo, Atsimo Atsinanana, mpamokatra volo fanondrana ihany koa. Ny faritra Andrefana, Melaky, tapany avaratry Menabe, ny ilany andrefany Bongolava, faritra ifanakalozana amin'ny omby. Ny faritra Atsimo, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Iorombe, toerana fiavian'ireo omby. Isan'ny entiny ao anivon'ilay fiaonana tampon'ny firenena mikambana momba ny rafitra ara-tsakafo io tatitra io, izay nanomboka androany ary farana ny 15 aprily ho avy izao. Lafo mavaoafa kosa indray novory ireo mpivarotena ao Tomasina ny ariva teo ary mangataka ny animorana ny orany couvre-feu ho amin'ny 12 ora alina. Tsy teo hitan'ny fiarahamonina amin'ny andro mazava ny akamaroan'ireo mpanjifa hoy izy ireo fanadina. Toy ny sehatr'asa fivelomana rehetra rehefa voaelingelina ny feim-potoana iasana, voatohitohina ihany koa ny fidiram-bola. Hatramin'izay nisy ny couvre-feu efa ho herinandro mahery zay, menao anatin'ny fangalam-pery hatrany ireo mpivarotena ao Tomasina, manoloana ireo mpitandro filaminana manao ny asany amin'ny alina amin'ny fampanajana ny fepetry ny amehana ara-pahasalamana. Nivory izy ireo ny ariva teo ary ny omby-peony amin'ny tsy fahazakana ny tsy fisian'ny vola noho ny tsy fahafahana miasa amin'ny alina. Mangataka izy ireo ny amin'ny anemorana ny oran'ny couvre-feu ho amin'ny 12 ora alina sitrany ahy mba hahafahana mitady vola atao sakafo sy andoavana ny ofatrano. Voalohany indrindra zay viavy miboaka mitady vola. Nefa zay andeha miboaka zarazara na mahita 25 000 satria tsisy olona mandeha miboaka. Ny bara mihidy, tsisy lehilahy mandehandeha andeha agnanovany passe-temps. Faharoa magnaraka an'izay ny couvre-feu tompoko mba emoro raha mba mety ataovy agny amin'ny 12 alina zay vao mba mihidy ny couvre-feu.
tegna mijaly zay magnano tegna zegny zay tsy manambady tsy manana lehilahy melogno zay magnano tegna zay miboaka alina varin-tegna dia miangavy zegny zay amin'ny président mbo mangataka mba hematra zany ny couvre-feu na mbo sokafo ny bara mbo sokafo mbo farafaratiny zay mba am'raika amby folo alina zegny ny sokafony mbo ifodianiny bara. Saika amin'ny alina avokoa vao tena mihodina ny tsena raha nambaran'ireo tompon'ny asa. Tsy te ho hitan'ny fiarahamonina amin'ny atoandro mazava nefa ny ankamaroan'ireo mpanjifa ka mientraka amin'ny vantana amin'ny vola tokony ho entina mody izany raha ny fanazavana. Talolaka zay farany tsy mahazo zay 200,000 amin'izao zay sotra zagnahary zay raha mahita 25 zay anefa le mba angatanay tamin'ny confinement tamin'ny taondasa zay tsy nahazo vatiny amin'izao ke izy zay mbola tsy nahazo koa mijaly zay amin'ny raha mahazo anay bara tokony sokafagna ziska amin'ny 1.10 karan'iny farafaratsy zay tsy manambady zay sahira zay magnano tegna fa ofantrano tsy maintsy faigna zay tsy manana tokotany zay mba miangavy anao zay mikarika vao mahita sauve zay zafady ko manao marina présidentanay sauve zay zafady misy 29 raha nisan'ireo mpivaritena mahasamy seho masoandro ao Tomasina raha ny antotanisa farany ny taona 2024. Nivoatra io antotanisa io nandritra ny fanombatombana ireo mpivarotena izay tokony hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona lasa. Tahaka izao ny navoaka ny sampana raha miadity ny mponina sy ny fiainara sosialy mivondrana ao anatin'ny fikambanana 4 izy ireo ary toerana misy 4 ny fatataza ao Tomasina fa ahitana ireto mpivarotena ireto. Misy amin'izy ireo no manao asa antselika ity karazana asa ity. Misy kosa ireo manao asa fivelomana tsy misy fangarony noho izy io mahavelona rehefa amin'ny fotoana mampandeha ny asa. Tontolon'ny tsena izay hatrany dia miova manaraka ny toetrany andro ny entana mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Noho ny fiafaran'ny fahavaratra saika miompana amin'ny entana fahita amin'ny vanim-potoana ririnina avokoa ny amidin'ireo mpivarotra miantarandriana io. Dimy arivo sy ray alina zay. Tato anatin'ny herinandro vitsy manerana ny tsena eto Andrenivohitra miompana amin'ny entana fampiasa amin'ny vanim-potoana ny ririnina ny maro mivarotra ankehitriny. Ny eto amin'ity mpivarotra iray ity ohatra ny roso aloha no ny taona lasa ny famarotana akanjo mafana tamin'ity taona ity ary mitombo tsikelikely ny mpanjifa. Ny akanjo namidinay likety dia suite dia voainga zay nanao blouson. Lasa aloha le izy tamin'ity satria nangatsika ny andro fa ohatra zao mbola tsy dia mivarotra blouson taloha. Tony zao 75 zao mety malafo 500 eo na mihoatra an'izay fa rehefa tena mandeha izy dia mety 300 eo. Fanohitra amin'izay ny tsena ho an'ireo mivarotra akanjo sy kojakoja ampiasaina rehefa vanim-potoana mafana 50 ka hatramin'ny 70 isanjato ny fidinan'ny vola miditra ankehitriny. Zay zao farafara fosany 30 enarivo. Rehefa taloha malafo manetsy zay manalo ohatrany hoe raha etsy eo lasa mampidina ny vidiny zay lelay zao sorta 35 dia lasa alefa ny 15,000. Araka ny fanazavany mpamantatra ny toetrandro atao anatin'ny vanim-potoanany manasara taona na fararano no misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny volana Jona na Jolay kosa no vinavinaina hiditra miandalana amin'ny aty-ririnina ny eto Madagasikara. Vaovao mampalahelo kosa indray dia nondimandry irandrian'ny tiavina parfait manampahaizana manokana momba ny fitsinjaram-pahefanana tena sy ny fitantanana eny fotony tarelefitra atao amin'ny aprodesida GIZ ny tenany ny ady mafo amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy teto Madagasikara. Ben tanana tompona ndraikitra Isatsokazana hatramin'ny mpanao gazety maro no efa nomeny fiofanana makasika izany. Ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny aprodesida sy ny fianakaviany. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena mahery ny 9 sy 2 hetsy no voamanina fatratra ny Covid-19 tao anatin'ny ray andro any Inde. Isa izay ambony indrindra maneran-tany ho an'ny tranga vaovao ao anatin'ny 420 ora fanadina. Isa ambony indrindra maneran-tany ho an'ny tranga vaovao tao anatin'ny ray andro nahatratra eny amin'ny 37 sy 9 sy 2 hetsy ny voamarina fatratra ny Covid-19 tany Inde.
Ny ampy 7,70 namonihany araka nitatrana avoakany ministeran'ny fahasalamana any an-toerana. Hatramin'ny nisiny valana retina ihany koa, mahery ny 13,7 tapitrisa no nararin'izany. Tamin'ny toerana maro nampiarina manoloana ny firongatry izany ny fiboana amin'ny ampahany, isan'izany tao Maharashtra izay mihiboka isaky ny farany herinandro sy ny alina, saingy hatreto mitoy ny fipariany. 5,7 ireo tranga vaovao alatsaka ny 5,7 taona raha ny tatra hatrany. Iatrehan'io any Delhi ohatra, natokana hitsaboana ny Covid-19 avokoa ny hôpitaly lehibe miisa 4,0. Sehivina isan'ny firenena nankatony ampiasana ny vaksiny Sputnik V i Inde. Tanjon'izy ireo amin'izao fotoana izao ny anatratrarana fanaovam-baksiny maro indrindra anatin'ny fotoana fohy. Araka ny fifanarahana notontsaina sy notohanan'ny Fonds Russe d'Investissement, miisa 2,7 tapitrisa ny vaksiny amboarina any an-toerana isan-taona. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiano nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao.